Bonjour daholo tsika rehetra ny tokantrano any. Manona fiadanan'ny tompo sy ny fahasoavany ho amintsika rehetra ny tenako. Ny tompo ane ombantsika mandrakariva, tantana antsika, eo amin'ny fiainantsika, eo amin'ny ara-pahasalamantsika, amin'ny fivelomantsika, sy ny amin'ny izay mahasana ny fiainantsika rehetra. Inona moa no lesintsika farany iny? Mbola eo amin'ilay toko 220 antsika ny amin'ilay fifampandrefina, ny amin'ilay trompetra fahaenina. Dia mikasika ilay loza fahaenina zany izay nararaka izany. Ka alohan'izany anefa dia manasa antsika hiaraka hivavaka satria tsy afaka manona inona na inona tsika raha tsy miaraka mivavaka. Hivavaka tsika ary. Jehovah manitra raha io, raha ny amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo ianao. Misaotra raha io fa mbola nomenao tombonandro izay sy fotoana fa anay miara-mianatra sy mandinika ny teninao. Eny ny famoaham-kevitry ny faminaniana tokoa Tompo dia tsy amin'ny fahendrenay na fahalalanay, fa amin'ny herin'ny fanahinao rery ihany. Raha nondray izay hianatra sy handinika dia mbola mangataka aminao izay ray. Amin'ity haino ity aoka reny fanahinao masina, no hirotsaka aminay amin'ny fahafenona. Izy ny olo-tsainanay, izy amin'ny fahendrenanay sy fahalalananay. Amantaranay ny sitraponao ny amin'ny zava-miafy ny teninao. Aoka ny fanahinao raha ampiteny ny vavany ty mpanomponao, ary aoka ny fanahinao hiasa amin'ny tsirairay avy izay mihaino izao fampianarana izao, amin'ny toerana rehetra izay nohon'izy ireo ny fampianarana ny teninao. Anjakao raha io izay toerana misy anay rehetra. Raha io mifona aminao ihany koa nefa izahay. Satria mpanompo tsy mahasoa ihany izay ary tsy mahatoky eo anatrehanao. Ary raha mbola enivon'ity izao tontolo izao ity izahay dia mety mbola ho latsaka ihany. Satria tsy amin'ny herina fahatanjahana Tompo, fa amin'ny fanahinao. Ka ninona mety nahalatsaka anay dia hifonanay aminao zany ka angatanay famindram-po sy famelan-keloka. Mifona raha eo ny amin'ny elokay sy ny tsy fahamarinana rehetra. Mamindrafo aminay ray mamela ny elokay renao. Mangataka aminao zay Kristy io. Diovy amin'ny rahanao zay Tompo ho afa-pahotana. Sasao amin'ny rahanao zay Jesosy io ho afa-keloka. Dia aoka ray ny fanahinao ny anamasina anay rehetra ireto sy tantananay ho amin'ny marina rehetra. Dia mampianarana ray ny teninao amin'ny alana fanahinao fa voninkaino izahay. Misaotra ihany koa Andriamanitra ny amin'izay efa nidiranao an-tsehatra ny amin'ny vavaka izay nasana ireto eto anatrehanao ny amin'ireo izay tsy salama. Isaorana ianao ny fanasitranana izay nataonao ny tsirairay avy. Tao ny aretina maro samihafa izay nahazo azy ireo. Tao ihany koa ny fampahorian'ny devoly ihany koa izay nahazo ny akamarona. Kanefa Tompo, fantatray fa mihaino vavaka ianao. Rehefa namindra fo ianao, izay nefa tsy hitsahatra ny mbola hiantso ny anaranao. Ka raha mbola misy ny ampahorian'ilay ratsy, mihaino izao fampianarana izao. Mamindra fo Jesosy io ka aoka renao anaisitra azy ireo mifanandevozan'ilay ratsy. Ka ninona zana-tsim-pika alefan'ilay ratsy ho entina mampahory izay mihaino izao fampianarana izao. Na amin'ny lafiny aretina izany, na mikorotana eo amin'ny tokantrano izany, na eo amin'ny resaka asa izany, na amin'ny zavatra maro samihafa izay mety tsy voalazana aiza. Dia aoka Jesosy io, ianao hanafaka azy ireo mifanandevozan'ny devoly sy ny fampahorian'ilay ratsy. Mandidy anao zay ry Satana devoly sy ny asanao rehetra. Miala ianao tsy manana anjara, tsy manam-pahefana amin'ny olona izay mihaino izao fampianarana izao. Ka ninona fampahoriana ataonao amin'ny olona any tokantrano any sy amin'ny fianona amin'izay misy izay mihaino izao fampianarana izao, dia tsy manan-kery, tsy manam-pahefana izany, fa levona ianao noho ny amin'ny rahanjanak'ondry. Miala ianao ry Satana, miala anao ny asanao rehetra tsy manan-kery, tsy manam-pahefana amin'ny olona io ianao izay ampahorianao io, izay akorotaninao ny tokantranony, izay akorotaninao ny asa aman-drarahany, izay akorotaninao ny fianakaviany. Ninona asa fampahoriana sy fanakorotanana izay ataonao amin'ny olona izay mihaino izao fampianarana izao, na aretina izany, dia miala ianao ry Satana sy ny asanao rehetra tsy manan-kery, tsy manam-pahefana. Levonina ianao noho ny amin'ny rahanjanak'ondry sy ny fofinain'i Kristy.
lasa ny afo mandevina anao sy ny asanao rehetra ny anaran'i Jesosy. Ravy Satana no ny am'rahany zanak'ondry sy ny fofinain'i Kristy tsy manan-kery tsy manam-pahefana amin'ny olona izay miaino izao fampianarana izao, amin'ny olona izay ampahorianao ry Satana, amin'ny olona izay akorotaninao ny fiainan'Andray manontolo tsy manan-kery tsy manam-pahefana amin'izany olona izany intsony sy amin'izany tokantrano izany intsony no ny am'rahany zanak'ondry sy ny fofinain'i Kristy fefaleviny ianao sy ny asanao rehetra. Dia rainy ianao Andriamanitra ray io ankalazay ny anaranao mena voninahitra ny ianao ary dia mivavaka hatrany izay ho an'ireo ihany koa izay tsy salama Jesosy Tompo. Aoka ny ilay dia kapoka taminao hitondra fanasitrana ny Jesosy io ireo izay tsy salama ka na aretina andoha izany na fanina izany na areti-tratra izany na sepotra izany na alergia izany na kohaka izany na fery izany na vai izany na tension izany na inona Tompo izay aretina mahazo no tokantranony dia aoka Jesosy Tompo ilay dia kapoka taminao manasitrana ny aretina rehetrany anasitrananao azy rehetra ireo sy izay marary ny amin'ny aretina rehetra. Ka aoka Kristy ilay dia kapoka taminao ilay manasitrana ny aretina rehetrany anasitrananao izay aretina voalaza rehetra teo, enina izay tsy voalaza aza ka voatonona tao an-tsaina natao potana tokantrano tany na namitrahana tanana. Dia rainy ianao Andriamanitra ray kalazay ny anaranao any. Halleluia, halleluia. Dia ampilatananao ihany koa ray no ametrahanay ny fampianarana ny teninao ka aoka Tompo tsisy aromboka izay ampilatananao. Dia meteza ray io ianao nefa nanasitrana izay aretina rehetra tany tokantrano tany sy ny amin'ny fianonana izao fampianarana ny tenina izao ka hamindra fo dia hamindra fo ny ianao Andriamanitra sy hanasitrana azy ireo hanala azy ireo ny fampahoriana izay mahazo azy. Dia meteza indray ray eo hoe teny aminay ny ianao miteny ity favoninkeny izay vahoakanao amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia, amen. Sorantsika ny Tompo lehibe mbola afaka ny fampivavaka isika ny teny soratra masy manao hoe nivavaky ny marina no mahery indrindra ka raha mino itsika amin'ny fotsika manontolo dia Andriamanitra efa nanasitrana ihany koa sy nanafaka ny fampahoriana izay nataon'ilay ratsy finoana izany rehetra izany ainy mino zavatra rehetra no teny soratra masina. Irosarantsika ny amin'ny fanohizana ny fianarana ny tenin'Andriamanitra zavatra ny anarantsika farany izany dia mikasika ilay teo amin'ilay eo amin'ilay toko fahinana ambin'ny folo ohatrany izany tsika mikasika ilay hoe le fanahin'ny démonie izy izay manao fahagagana makany amin'ireo mpanjaka amin'ny tany. Ka eo eny izany ny hitantsika amin'ilay izy ihany koa hoe izany hoe satria le fanahin'ny démonie ireo le makany amin'ilay le fanahin'ilay dragona, fanahin'ilay bibidia, fanahin'ilay mpaminany sandoka izay makany amin'ny mpanjaka ny tany izy manangona azy ireo amin'ilay adin'ilay andro lehibe n'Andriamanitra tsy to. Dia fanahin'ny démonie izy ireo. Izany hoe ireo zany miasa manerana n'izao tontolo izao zany miasa n'ilay mpanjaka ny tany. Kanefa ny fanahy ireo izy dia manao inona izy? Fa irenintsika vakina ilay 420. Dia ahoana izy teo? Fa fanahin'ny démonie ireo ka manao famantarana sady makany amin'ny mpanjaka n'izao tontolo izao. Manao famantarana izy. Amin'ny teny frantsay dia tena hoe manao fahagagana izy. Ary tena marina tokoa zany satria aty amin'ilay toko 7:20 raha isika ilay apokalipsy toko 7:20 dia inona ny zavatra teneniny apokalipsy verentsika inantsika ilay amin'ny toko 7:20 any mbola resantsika mikasika an'izy io zany eo amin'ny apokalipsy toko 7:20 dia ahoana izy dia vakitsika ny 7:20 sy ny 4:10 ary manao famantarana lehibe izy ka dia mampidina hafa avy any an-danitra ho amin'ny tany eo amin'ny mason'ny olona aza ary mamitaka izay monina ambonin'ny tany ny amin'ny famantarana izay nomena azy atao eo mason'ny bibidia izy. Izany hoe tena mavita famantarana sy fahagagana lehibe mihitsy zany ity fanahin'ny démonie izay miasa makany amin'ny mpanjaka ny tany ity sy miasa makany amin'izao tontolo izao. Anika na ny zavatra ataony ary dia ahoana izy hoe
ka dia mampidina hafa ovany an-danitra ho amin'ny tany eo masin'ny olona zany hoe tena mahavita mihitsy mampilatsaka hafa ovany an-danitra satana io zany mahavita manao fahagagana io tena mahavita fa mijereo nge reny mijery an'ireny magicien reny ianao aseny ohatrany ingainy ohatr'izao iny tanana iny le olona matory eo ambony latabatra zany dia ingainy iny tanana iny dia miainga le olona eo ambony latabatra famantarana sy fahagagana nge zany devolo mahay manao famantarana sy fahagagana raha nijery tsoky iny any amin'nisy tantarany Job any dia ozy izy rehefa nivorony zanak'Andriamanitra dia teo koa Satana dia niteny tamin'Andriamanitra niteny tamin'ny Satana Andriamanitra nanao hoe ovy mba hitanao iny mpanompoky Job iny ozy izy fa tsy misy olona tahaka an'iny ozy izy teo ambonin'ny tany dia ozy izy Satana mantsian'Andriamanitra ka mitananao miaro azoko ahoana ozy izy nitso mahambinina anazy eo amin'ny fiainany fesoragna ny tananao ozy izy dia ho hitanao ozy izy raha mbola hanompo anao Job ny asorin'Andriamanitra ny tanany dia navelan'Andriamanitra nanana fahefana tamin'ny Job i Satana zany dia inona ny fahefana nampiasain'ny Satana ny mandefa tafijivotra izy mananjera ny tranon'ny Job zany hoe mishery zany alefan'ny Satana mandefa tafijivotra izy mandefa ny manisy ty mampianjery trano Job jerentsika kely zay teny zay reny verenaka jerentsika kely zay teny zay eo amin'ny Job toko voalohany ahitantsika aloha hoe hery sy fahagagana zany ataon'ny Satana io mahavita hery sy fahagagana mihitsy Satana hoe mahavita mampilatsaka hafa ovany an-danitra zany dia te amin'ny Job toko voalohany ahitantsika le izy dia inona ny zavatra teneniny teo ohatra zao izy eo amin'le vakitsika manomboka amin'ny 17 so ny fampahorinana ataon'ny Satana ny amin'ny Job zany io 17 sy ny manaraka no vakitsika dia zao nyvaky ny teny minaran'i Jesosy ary tamin'ny indray andro dia nihinana sy nisotro divay tao an-tranon'ny zokin'ny lamatoa ny zanany lahy sy ny zanany vavy zany hoe ny zanaka vavin'ny Job sy ny zanany lahy zany niarany sakafo tamin'ny toerana anankiray dia nisy iraka tonga avany tany amin'ny Job ka nanao hoe ny omby ny asa ary ny briky vavy nandrasana teo anilany dia namely azy tapoka ny sabeanina ka namabo azy ary ny ankizilahy dia nasiny tamin'ny lelan-tsabatra ary izao dia izao irery ihany no afa nandositra ilaza aminao ny zavatra nisy teto izao nalefan'ny Satana ny fahavalo ohatra hoe tonga nidalo zany manafika tanàna tonga izy andrava satria ny esorin'Andriamanitra le tany hoe zao toetra ary Job fa tsy ala amiko zany Job dia tonga nanisy ty namely ny ombony Job sy ny briky vaviny zay nandrasana nalain'ireo akeliny zany dia toy izy ny 140 raha mbola niteny izy dia nisy anankiray koa tonga ka nanao hoe ny afin'Andriamanitra latsaka avy tany an-danitra ary nandory ny ondry amanosy izy ny ankizilahy ka nandevina azy ary izao dia izao rery ihany no afa nandositra nilaza taminao nisy afo ny latsaka avy any an-danitra ny afin'Andriamanitra ozy izy nefa tsy Andriamanitra no nanao an'io afo io satria i Job navelan'Andriamanitra hoe io ary Job ozy izy fa zao ny ainy ihany ny tsy azonao kitiana dia inona nataon'ny Satana nampilatsaka afo avy any an-danitra izy nandevina zay mombany Job zany nandory ny ondry amanosy izy sy ny ankizy lahy ka nandevina azy dia toy izy ihany andininy fa 20 raha mbola miteny izy dia nisy anankiray koa tonga ka nanao hoe ny zanako lahy sy ny zanako vavy dia ninona sy nisotro divay tao an-tranon'ny zokin'ny lamatoa ary indro nisy rivotra mahery avy tany anefitra ka namely ny zorotra ny efatra dia nanjera tamin'ny zatovy ny trano ka maty izy rehetra ary izao dia izao irery ihany no afa nandositra ilaza aminao nisy rivotra ny fofofofo nanjera le trano mahay mampilatsaka hafa avy any an-danitra izy mahay maniraka fahavalo izy miasa amin'ireny fahavalo ireny zay mahatonga hoe eo mantsy le zavatra tenenina le hoe le fanahy amin'ny demonia izy dia fanahy maloto telo tahaka ny saona makany amin'ireo mpanjaka ny tany manangana azy amin'ilay adin'le andro lehiben'Andriamanitra tsy to dia raha mahay manangona mpanjaka ny tany izy mova izy tsy hay anangona andihan'ny jiolahy andeha hanafika tanàna anankiray vitany tsara mihitsy manao an'izany dia nanafika andihan'ny jiolahy izy anafika ny ireo omby amanondry ny Job
de eo amin'ny alafiny anankiray am ko amin'ny 150 izy ny miaramila kaldianina mihitsy no nalefa avy amin'ny firenena anankiray raha mbola ny tena izy dia ny anankiray koa tonga ka nanao hoe ny kaldianina nanao telotoko dia ny roatany ny rameva ka no babony ary ny ankizy lahy dia nasiany tamin'ny lelantsabatra ary zao dia zao rehara no afa nandositra ilaza taminao maniraka fahavalo izy miasa amin'ireny zay nge rehefa misy daly tonga reny satana ingeny eo ambadika an'ireny rehefa tonga ny fanjakana mitsangana amely fanjakana satana ny eo ambadika ireny le fanately tahaka nysaona no miasa ao anatin'ireny mpanjaka ireny zany fa na ny demoni ny miasa ao anatin'ireny miteraka ady miteraka loza de zay zany le hoe ny satana zany de zao hoe mahay mampidina hafa avany an-danitra izy mahay mandefa tafijivotra izy manangona fahavalo anafika izy de raha Jehovah no miaranao tsisy mahakitika anao tahaka ny Joba satria izay mihitsy le teneniny teo verentsika vakina kely izy eo amin'le andininy fahavalo de ao nozy izy Andriamanitra mantsy an'ny satana de ho Jehovah tamin'ny satana efa nandinika ny Joba mpanomboko va ianao fa tsy misy tahaka azy any ambonin'ny tany fa olona marina sy mahitsy sady matahotra an'Andriamanitra ka mifady ny ratsy fa hoy satana ary satana dia namaly an' Jehovah ka nanao hoe moa tsy fanatenan-javatra vao natahoran'i Jehovah n'Andriamanitra tsy anaova no nanao fefy manodidina azy sy manodidina ny tranony ary manodidina izay ananany rehetra no tahinao ny asan'ny tanany ka nanenika ny tany ny omby amanondrony zany hoe iza ny nanao fefy manodidina ny Joba tsy ananany satana fahefana Andriamanitra no nanao fefy manodidina ny Joba ka na ny fananany Joba ny ondry amanosiny na ny ankizy lahy na ny ankizy vavy na ny zanany izay momba ny tranony rehetra na i Joba sy ny fananany rehetra zany de tsy voakitiky satana zany na misy dalo ara manodidina zany na hoe andefa a Madagasikara man tsy misy an'izay koa re ohatra ny any amin'ny faritra Mazenga iny na any amin'ny faritra Fianarantsoa iny le mahay mandefa varatra ny olona va misataherin'ny satana dolo nge zany hoe mandefa varatra zany rehefa any an-danitra nge zany rehefa fandefa varatra zany fa na mandefa varatra ianao ny fefin'i Jehovah no manodidina anao nga tsisy varatra maninona tsisy daly maninona anao tsisy varatra maninona anao tsisy rivodoza mamelo ny tranonao tsisy afo milatsaka avy any an-danitra mandevina ny fanananao rehetra eo satria Andriamanitra no miaro anao de zay mihitsy le tena hoe tsy anaova no nanao fefy manodidina azy sy manodidina ny tranony ary manodidina izay nanany rehetra no tahinao ny asan'ny tanany ka manenika ny tany ny omby amanondrony fa zao ny tenen'ny satana andiny faraky ambifolo fa injiro ange ny tananao ka atendreo izay nanany rehetra raha tsy andahanao eo masonao aza izy de hoy Jehovah tamin'ny satana indro eo an-tananao izay ananany rehetra fa ny tenany ihany no aza nijiranao ny tananao zany hoe nozahan'Andriamanitra toetra zany Joba fa rehefa mizaha toetra zany Andriamanitra de zao esorin'Andriamanitra zany le fiarovany de lasa manana fahefana zany satana akafanahanao sy afaka mely anao fa zao feran'Andriamanitra ny azony kitihana sy tsy azony kitihana aminao zany hoe Andriamanitra no mametra an'iny fa satana no manafika zany de hoy izy indro eo an-tananao izay ananany rehetra zay no natonga azy hoe afaka namelony tranony Joba izy afaka namelony zanaky Joba izy afaka namelony zanany mpanompo lasy ny mpanompo vaviny izy afaka namelony biby fiompony izy sy ny sahany sy ny zavatra teny etsahany rehetra fa ny tenany ihany no aza injiranao ny tananao de nivoaka satana ny ala teo anatrehan'i Jehovah de lasa izy de hitantsika nivoakan'izay hoe nisy rivodoza namely azy nisy afo ny latsaka avy any an-danitra zany ny fahefan'ny satana zany zay le hoe ireo fanahtely tahaka ny saon'ireo de fanahany demoni ireo izy avao mivavan'ilay dragona sy ny bebidera mpamina ny sandoka makany ampanjaka ny tany manao famantarana sy fahagagana ao izy de teo amin'le apokalipsi teo inanjahatra hitantsika le apokalipsi toko fahatelo amby folo de ao izy toko fahatelo amby folo de ny andininy fahatelo ambiny folo sy ny 7:20 ary nanao famantarana lehibe izy ka dia nampidina afo avy any an-danitra ho amin'ny tany eo mason'ny olona azy tsy zavatra tsy mahagaga zany ho amin'ny olombelona fahagagany zany fa ho an'izay malala ny soratra masina zany tsy fahagagany zany satria nahoana satana dia manana an'izay fahefana zay zany
ananany zay zay fahefana zay de mampidina ava vany an-danitra eo mason'ny olona azy izy ary mamitaka zay monina ambony tany izy amin'ny famantarana zay nomena azy zany hoe amin'ny famantarana zany zay ataony io de mamitaka ny mponina amboniny tany izy tena mamitaka ny mponina amboniny tany izy ary io zavatra nataony satana efa nresantsika teto tany an-danitra hoe namitaka ny mponina tany an-danitra izy voafita ny ray pateliny anjely tany an-danitra de jereo tsara fa fantatsika tsara fa le mpamina ny sandoka inona moa le mpamina ny sandoka ny zavatra nresantsika teo mpamina ny sandoka de zao hoe ireo zay milaza ny tenony jiosy ka no tsy izo izy fa inona sinagoga ny satana zany hoe ny fanahany devolo zany no miasa aminy zany hoe izy zany miseho ohatrany hoe mpanompon'Andriamanitra nefa tsy miasa ho an'Andriamanitra izy fa miasa ho an'ny devolo izy zay ny tena mazava-doza le izy ary ny zavatra teneniny de zao izy tsy miresaka ny fahamarinan'Andriamanitra fa ny fahamarinana hoentiny fahamarinana toa marina ny fampianarana zay hoentiny ary ny akabeazany zavatra taony satria amin'ny mampaminany sandoka azy de miasa izy amin'ny fiangonana zany miasa amin'ny fiangonana zay misy satria araka ny resantsika moa izy moa impaminany sandoka io fa ny zavatra ny resantsika de zao hoe io le hoe bibidia niakatra avy tamin'ny tany amin'ny mahabibidia azy de zao fanjakana zany izy mpaminany sandoka izy nefa milaza zany izy hoe mpanompony Jehova kanefa izy koa lafiny anankiray fanjakana de amin'ny mahabibidia azy nefa de zao izy tsy miasa ho an'Andriamanitra fa miasa ho an'ny institution na miasa ho an'ny fanjakana de io le atsotsika hoe miasa ho an'ny système zany le système zay misy am'izao fotoana zao io fomba fotompisainana io zany no manjaka am'izao tontolo zao am'izao fotoana izao na amin'ny alalan'ny media io na amin'ny alalan'ny fampianarana io amin'ny alalan'ny kolotsaina io amin'ny resaka ara-pivavahana io no manenika ny zavatra rehetra zany io no manjaka zany de le fanahany devolo io miasa amin'ny zavatra rehetra io amin'ny resaka ara-filozofika rehetra zany na scientifika miasa amin'ny sehatra rehetra zany izy io de raha mijery angatsika avy amin'io fanjakana io zany le antsoina hoe bibidia lay mpaminany sandoka de ny parti politique eo anatiny efa nyresantsika efa mirona makany amin'le resaka hoe parti politique chrétien de droite na hoe parti politique christiane à droite zany io de io le antsoina hoe conservateur de ny nany lalàna zay avoaka n'le fanjakana zany de maninona de manangona ny kristianina rehetra ao anatin'ny programme politique anankiray manangona ny kristianina rehetra ao anatin'ny programme politique anankiray na ny fivavahana rehetra ao anatin'ny programme politique anankiray de hitantsika io araka le teneniko teo hoe na eo amin'ny lafiny ara-politika zany io amin'ny lafiny ara-sosialy io amin'ny lafiny ara-filozofika io ny lafiny eo amin'ny fampianarana io ny lafiny ara-pivavahana io de mitambatra amin'ny zavatra anankiray zany izy ireo sarian'io fanahy io amin'ny zavatra anankiray de ny inona nefa ny zavatra hitantsika amin'izao fotoana zao ny zavatra hitantsika amin'izao fotoana zao de zao hoe jereo nge ny fiangonana zay mivoaka avy amin'ny firenena io mbola iresantsika io rehefa tonga any amin'ny toko 7 misy fivavahana be deaibe mivoaka avao fivavahana karazana fivavahana kristianina evangelika be deaibe mivoaka avao manenika n'izao tontolo zao de le zavatra nresantsika teo hoe amin'ny alalan'ny famantarana ozy izy no amitahany ary manao fahagagana izy eny na mpilatsaka hafo avy any an-danitra raha de vitany de jereo fa ny fivavahana rehetra zay mivoaka am'izao fotoana zao nandritra ny fotoana efa maromaro zay zany efa nandritra ny taona efa ataontsika hoe efa azo ataontsika hoe efa teo amin'ny un siècle teo kory ary efa nahazo toerana zany izy io de jereo tsara inona ny zavatra misy am'izao fotoana zao resaka hoe
prospérité nitoriana amin'ireny fiangonana reny. Fitahiana ara-nofo. Zay zany zavatra tenenina. Raha tsy manam-bola ianao dia mandehana aty fa dia ho tahiana ianao ara-bola dia hivavahana. Resaka zany ny zavatra toriana amin'ireny fiangonana reny. Fahagagana, zany ny zavatra ilain'ny zanak'olombelona amin'izao fotoana izao. Resaka fanasitranana fahagagana, démonstration de pouvoir. Miankon'ilay pastera reny, ny pastera manao an'izany zany manana fidèle be deaibe izy, manana mpivavaka be deaibe izy eo aminy. Dia manao famantarana sy fahagagana izy. Dia reny pastera reny, manam-bola be koa reny pastera reny, millionnaire mihitsy reny pastera reny. Midina amin'ny hélicoptère, mandeha tena tomobile faran'izay tsara, tena faran'izay tsara. Petraka amin'ny trano tena luxe be mihitsy. Sy ny karazany, vokatra n'ilay fahagagana. Dia tonga amin'izay izy rehefa miakatra amin'ny sehatra dia zao tsofony fotsiny leolo menjera daholo ny olona rehetra. Dia tena hoe fahagagana sy famantarana zany. Ny teny amin'ny teny tsy fantatra ny fiangonana iray manontolo mandray ny fanahy masina. Fa tenin'ny apôstôly Paoly mbola hianatry ny resaka fanahy masina io isika rehefa tonga any amin'ny toko 1:12 any. Fa ny apôstôly Paoly dia miteny mihitsy efa mampiditra sady zany ny mikasika an'izay. Manao hoe raha misy izy miteny amin'ny teny tsy fantatra dia aoka hisy andika teny izy. Fa raha tsy misy mandika teny kosa ozy izy dia zao aoka anginy izy. Nefa ilay fiangonana iray manontolo dia zao miteny amin'ny teny tsy fantatra sady tsy misy mpandika teny. Dia ozy ny apôstôly Paoly hoe raha miditra amin'izany fiangonana izany tsy mino dia tsy ilaza ve izy hoe foka reto olona reto, adala reto olona reto. Zany zany mezan'ny olona ngeno. Kanefa n'ilay olona zany dia mieritreritra hoe manana fanahy masina dia mitsipatsipaka ao daholo dia miteny amin'ny teny tsy fantatra hoe nandray ny fanahy masina. Dia indrindra rehefa dia ry zay mantsy ny lasa malaza amin'izao fotoana izao amin'ireny fiangonana evanjelika reny. Ilay hira ity lasa manao hira ohatran'ny hoe fiderana zany, ilay fiderana ny tena lasa atao makotrokotroka be ilay fiderana. Dia rehefa manao n'iny fiderana iny izy dia atombony amin'ny fiteny tsy fantatra kely dia raikitra amin'izay dia mira. Dia asiana amin'ny teny tsy fantatra kely ihany koa madinidingany. Ora olona. Efa fanahy mitondra makaiza zany. Ny amin'ireny fiangonana evanjelika be dia be izay mitsangana satria isan'andro dia misy mitsangana foana manerana an'izao tontolo izao. Efa nitenentsika teto ny karazany hoe misy fiangonana mitanjaka ao ny fiangonana hoe miteny amin'ny teny tsy fantatra. Ao ny sasany koa misy an'izany hoe tsy maintsy zo mitovy daholo ny akanjo am-piangonana izy daholo zany. Famantarana daholo zany. Dia misy karazany tsy zavatra maro samihafa zany. Ao ny sasany resaka hoe fitahiana fotsiny. Ny sasany indray fanasitranana fotsiny. A Madagasikara dia misy fiangonana mihitsy mitondra ny anarana hoe vao ny oloko. Zay zany ny anaran'ilay fiangonana, mamahany manao fanasitranana zany dia zay ny tena hoe asan'ilay fiangonana. Dia misy karazany zany ilay izy. Fa ny zavatra tiako tenenina hoe ilay olona zany fiangonana be deaibe izay mitsangana zany manerana izao tontolo izao dia hoe manao fahagagana sy manao famantarana. Misy ara fiangonana ihany koa dia zao ankizy kely 5 taona. Zany reny malaza ampiakarina pilipitra reny dia reny no mitory teny. Dia tena hoe mahay mitory teny be ilay ankizy nefa ataontsika eo amin'ny 7 taona eo, 7 taona 10 taona eo maximum ilay ankizy dia mitory teny dia tena amen aleloia eo am-piangonana tena. Zany ny alefa. Zany ny lasa lamody. Ahoana ry zany fanahinana ry zany. Dia manao amen sy manao aleloia daholo ny zavatra rehetra. Ilay mitory an'ilay resaka hoe prospérité ao am-piangonana hoe mampanankarena. Dia zany ny lasa hiazakazan'ny olona rehetra zany. Démonstration de pouvoir tsy fantatra tsy moa zavatra misy amin'ireny fiangonana ireny zany. Misy olona mitondra tena dia avianao aty dia aseho dia tiny esoriny teanao dia mitsipatsipaka dia mitsangana aleloia dia aleloia be daholo. Dia rehefa avy eo nefa resaka ara-nofo ny zavatra resahana amin'ilay fiangonana rehefa avy eo. Satana nge mahay manao famantarana sy fahagagany hainy io. Fa ny teny soratra masina dia zao ny voany no ahafantaranareo azy ozy izy. Ny voany no ahafantaranareo azy. Dia zavatra misy zany dia ity hoe
mivoaka amin'io firenena io zany le antsoina hoe mpaminany sandoka satria fanjakana le izy de io zay manerana n'izao tontolo zao zany ny zavatra zay mivoaka de mivoaka makaty amin'izao tontolo zao de ny zavatra misy de zao hoe ny resaka varotra zany momba ny resaka hoe spiritisme na resaka hoe indrindra momba resaka hoe voyance momba ny resaka hoe firesahana maty momba ny resaka hoe miracle amin'ny resaka ara-pivavahana reny de mitombo sy miavosa reny mivoaka vany daolona ny zavatra rehetra reny tsy vitan'izany ihany koa fa avany amin'io firenena io ihany mivoaka ihany koa satria le fanahiny dragona fanahiny bebidi fanahiny mpaminany sandoka zany miasa makany amin'le mpanjakany tany de makany amin'ny firenena rehetra izy io fa izy makany amin'ny firenena rehetra io avao amin'ny firenena ray ny voany izy io avao amin'le mpaminany sandoka satria hitantsika teo tao amin'le toko 7 manao hoe vakitsika kely nge ny toko 7 fo izy miteny an'iny ino ny zavatra teneniny eo amin'le andininy fa 12 de ahoana izy amin'ny andininy fa 12 ary ny fahefana rehetra nananan'le bibidia voalohany dia asehony eo anatreny izy zany no mampiatra ny fahefan'le bibidia voalohany de toy izany le izy aseho eo anatreny ary ny tany mba amin'izay monina eo dia asainy miankohaka eo alohan'ny bibidia voalohany ny tany zany sy izay monina eo aminy de asehony miankohaka eo alohan'ny bibidia izy zany no mampiankohaka ny firenena rehetra amin'le bibidia voalohany le bibidia voalohany koa fanjakana ihany koa io de izany nanome an'io bibidia voalohany io fanjakana io fandraisantsika eto ny dragona nanome azy an'io fanjakana io sy ny fahefana io de rehefa nomeny dragona fahefana sy ny fanjakana izy ary ny seza fiandrianana de le bibidia indray voalohany indray no ny fahefan'le bibidia voalohany indray izy no manome an'io an'le bibidia faharoa de le bibidia faharoa no mampiasa indray ny fahefan'le bibidia voalohany zany hoe misy ambaratonga pahefana zany io ny voalohany zany ny dragona faharoa manaraka an'io zany bibidia de ny fahatelo le mpaminany sandoka de atsoina ihany koa hoe bibidia fa le bibidia voalohany atsoina hoe io le babilôna lehibe io niakatra avy tamin'ny ranomasina io le faharoa bibidia faharoa indray io zany le atsoina hoe mpaminany sandoka io le mampanaiky ny tany rehetra iakohaka eo amin'le bibidia voalohany satria nomena azy ny fahefana rehetra mahavita mampilatsaka hafa avy any an-danitra izy manao famantarana sy fahagagana de ny fanahiny dragona satria miasa zany reo fanahy reo fanahiny dragona fanahiny bibidia ny fanahiny mpaminany sandoka miasa reo fanahy ray ihany zany ny fanahindreo miasa makany amin'izao tontolo zao de tonga amin'izay le resaka hoe famantarana sy fahagagana satria manao famantarana sy fahagagana izy eny amin'ny mpanjaka ny tany sy amin'ny mponina ambonin'ny tany zany ampiakohaka azy ireo eo alohan'ny bibidia anambatra azy ireo hoery anankiray hiady amin'le mpanjaka avy any antsinanana zay no mikasika an'iny zany fa ny zavatra hitantsika moa zany de zao hoe zay ny tena tanjony zareo ny tanjony zareo de zao hoe hiady amin'ireo mpanjaka avy any antsinanana de izy ireo mpanjaka avy any antsinanana de hoe le hoe ny tompontsika sy ny kristino izy satria ny fanjakana de omena azy de rehefa raikitra zany io ady io satria rehefa nahatelo reo rehefa manangona ny firenena rehetra zany hiady amin'ilay mpanjaka avy any antsinanana avy any amin'ny fimpisahany masoandro de zao hoe ny tanjony ireto fanahtelo tahaka ny saoana reto zay avy amin'ny vavan'ilay dragona ny bibidia ary ny mpaminany sandona de iray ihany anangona ireo mpanjaka ny tany sy ny firenena rehetra zany ho amin'le adin'le andro lehibe n'Andriamanitra tsy to hiady amin'ny fiavian'ilay mpanjaka avy any amin'ny fimpisahany masoandro de io moa zany le atsotsika hoe io zany no guerre mondiale farany zany io
guerre mondiale farany zany raha hitantsika izy raha nijery sika tany amin'ny trompetra fahenina dia ny zavatra hitantsika tany dia hoe maty ny ray apatelon'ny olona ozy izy ny zavatra hitantsika tany hoe maty ny ray apatelon'ny olona ireo mpanjaka reo niady ny fandona reo fa rehefa tia amin'ny kapoka atsika dia ny zavatra hitantsika dia zao hoe tsy niady tsony reo mpanjaka ny tany reo fa natambatra ho iraindray reo hoery anankiray fa niady zay ho ataon'izy ireo dia hiady amin'ilay mpanjaka avy any amin'ny fimpisahany masoandro izy hiady amin'ilay fanjakan'Andriamanitra zany niady ho ataony dia ery anankiroa zany no fanandrana eo le hoe Andriamanitra zany miady amin'ny dragona Jesosy Kristy miady amin'ny bibidia ary ny fanahy masina miady amin'ilay fanahy mamitaka dia le mpamina ny sandoka izany inona ny antony fitambaran'izy ireo reto firenena rehetra reto amin'ny alalan'ilay fanahin'ny demonia dia zao hoe hiady amin'Andriamanitra ny tandrin'izy ireo hiady amin'Andriamanitra inona nefa ny fototry ny ady dia raha raisitsika le toko 500 500 dia hitantsika eo ny fototry izay ady zay jerentsika kely igny inona fototry ady io mitoko 500 hitantsika anazy io ihany koa hitantsika teo izy milafina anankiray hoe hiady amin'ilay mpanjaka avy any amin'ny fimpisahany masoandro izy fa tsy izay ihany fa teneniny ihany koa izy eo amin'le 500 vakitsika kely ny fafanany demonia ireo ka manao famantarana sady makany amin'ny mpanjaka amin'izao tontolo izao mba hanangona azy amin'ilay adin'ilay andro lehibe n'Andriamanitra tsy toa mba hanangona azy ho amin'ilay adin'ilay andro lehibe n'Andriamanitra tsy toa hanangona azy amin'ilay adin'ilay andro lehibe n'Andriamanitra tsy toa zany hoe ny fototry ny ady ihany koa zany dia zao resaka andro ihany koa ny fototry ny ady eto zany resaka andro koa zany ny fototry ny ady eto zany hoe anangona ny herin'izao tontolo izao zany izy hiady amin'ilay andro lehibe n'Andriamanitra tsy toa ihany koa na ara-politika io na ara-pivavahana io na ara-filozofika io na ara-siantifika io na ara-tafika io zany a dia anangona ny herin'izao tontolo izao izy hiadivana amin'io andro lehibe n'Andriamanitra tsy toa io andro io nefany tsy an'olombelona io fa n'izy io an'Andriamanitra adin'ilay andro lehibe n'Andriamanitra tsy toa izy zany hoe andron'Andriamanitra zany io fa tsy andron'olombelona nefa hiadivan'ny satana io sy izay miaraka aminy dia inona nefa io andro io fa ny anarantsika teto io voalohany aloha ny sabata voalohany ny sabata inona ny zavatra hitantsika teo amin'ilay sabata aona izy teo amin'ilay didifolo mahatsiarova ny andro sabata anamasina azy fa ny andro fahafito dia fa sabatan'i Jehovah Andriamanitra ao izy ny andro fahafito mahatsiarova ny andro sabata anamasina azy fa sabatan'i Jehovah Andriamanitra ao ny andro fahafito izy Exodus 20:7 miresaka an'izay aniza zany io andro le ady ny fototry ny ady zany dia andro ihany koa ny fototry ny ady miresaka le sabatan'Andriamanitra manamasina ny andro sabata mahatsiarova ny andro sabata ao izy anamasina azy fa sabatan'i Jehovah Andriamanitra ao ny andro fahafito anizy io any Jehovah io andro io tsy tiany satana nefany io raha ohatra tsika ka hitandrina n'io andro raikitra ny gera raikitra ny ady mitandremangenao andro lahady tsisy ady aminao zany io tsisy aninona anao zany io nga misy tsisy maninona zany andro lahady zany fanjakana ka mandrara ny andro lahady io azy ivavahany zany tsisy ny andro lahady zany nitsahatra ny olona fa ny andro sabotsy iny lasa fotoana iasana ny andro sabotsy natao fotoana etsenana fa tsy natao andro ivavahana zany fa mitandremy ianao ny sabata io fa na ara-pivavahana manenjika anao na ny fanjakana manenjika anao na ny toeram-piasana anao manenjika anao voaroka amin'ny asa ianao rehefa tsy miasa sabotsy zany
halan'ny fianakaviana ianao rehefa mitandrina io sabata io satria tsy miaraka amin'ny fianakaviana ntsony matetika rehefa misy mariazy dia sabotsy ny mariazy zany mariazy lahady zany rara raha misy zany mariazy lahady zany fa mariazy dia sabotsy ny fanaovana mariazy dia rehefa manasa ny fianakaviana dia tsy afaka afa mivavaka dia fa aony ianao zay tsy miresaka amin'ny fianakaviana ntsony ianao mitandrina ny sabata ianao ady eo tokantrano miady amin'ny vady ianao miady amin'ny zanaka ianao tonga amin'ilay fitenenana fa lasa ny sekta ianao izy izy ny fitenenana lasa daly dadanareo izy izy zany ny zavatra misy faharoa manaraka an'izay any koa resaka le andro koa tsika dia le 3 andro 3 alina koa andro ny fototry ny andro ny fototry ny ady nyresaka ny amin'ny Kristy fandresantsika lava teto zany fa tsy verenantsika mikasika an'iny hoe fa ny zanak'olona izy izy dia hijanona na 3 andro sa 3 alina ao akibon'ny tany tahaka ny toerany Jona-paminany 3 andro sa 3 alina tao akibon'ny hazan-drano lehibe miresaka an'io Jesosy iny hoe maty tamin'ny atsasaky ny herinandro Kristy araka ny faminanian'i Daniel efa nianarantsika teto zany halan'ny olona zany tsy zakany zany fa ny Jesosy nareo zany marina ny anay zany diso tezitra ady mampisarabady io misy misarabady mihitsy vokatra an'izy io zany mampisarabady zany hoe andro zany fototry ny ady ihany koa zany le andro ka ny fanahin'ny dragona ny fanahin'ny bibidia ny fanahin'ny mpaminana sandoka zany dia tsy hanaiky an'io mihitsy ny anton'izay dia zao hoe satria io andro io dia zao famantarana zany io fa vahoakan'Andriamanitra ianao famantarana io fa vahoakan'Andriamanitra ianao ka raha manana an'io famantarana io zany ianao dia voavonjy ianao nefa satana tsy hanaiky anao mihitsy ho voavonjy zany ianao satria fantany fa niazy ny androny efa kely sisa ny androny ka hoana ianao no voavonjy raha mitandrina ny andron'Andriamanitra io dia voavonjy ianao raha mino an'i Jesosy Kristy maty tamin'ny atsasaky ny herinandro ianao nitsangana tamin'ny andro fahatelo tamin'ny andron'ny tompo efa nianarantsika teto dia voavonjy ianao zisy tsy hanaiky an'izany avelan'ny olona zao manajany andro alahady manamasina azy androny bibidio andro alahady io fa nianarantsika teto androny bibidio tsy andron'Andriamanitra io andro mana masina ny andro alahady izy izy aza miasa fa manompon'Andriamanitra lalànina vokany bibidia zany tenin'Andriamanitra rehefa hoe manajany andro sabata tsy tiany tsy zakany zany ny fampianaran'ny bibidiany koa dia miteny manambara manao hoe maty azoma Jesosy mitsangana amin'ny andro alahady tsy mahafeny 3 andro 3 alina zay nefa famantarany amin'ny Kristy dia manambara hoe fa Kristy dia zao tokana ihany no famantarana omenanareo izy izy dia tahaka ny toeran'ny Jona 3 andro sa 3 alina tao akibon'ny hazan-drano lehibe dia tahaka izay koa ny toeran'ny zanak'olona 3 andro sa 3 alina ao akibon'ny tany na feno an'izay 3 andro sy 3 alina zay tokoa Kristy niainga tamin'ny faminanian'i Daniel tsika tamin'ilay hoe atsasaky ny herinandro no hahafatesan'ny Mesia ka tsy hisy intsony nitsangana tokoa Kristy tamin'ny andron'ny tompo na feno 3 andro sy 3 alina zay dia ino ny andron'ny tompo io sabata io fa tsy andro alahady io rehefa avoakanao zany fampianarana zany ny romotra bibidia ampiasainy daholo ny fahefana zay misy eo amin'ny firenena io satria izy manana fahefana amin'ny firenena satria zay le fanahy miasa le fanahy ny dragona fanahy ny bibidia fanahy ny mpaminany sandoka zay miasa amin'ny mpanjaka ny tany zany miasa amin'ny fahefana zay misy amin'ny firenena zay misy atsika zany izy dia ampiasainy iny any amin'ny préfet ny ampiasainy any amin'ny polisy ny ampiasainy any amin'ny miaramila ny ampiasainy any amin'ny ministra ny ampiasainy iny miasa izy misy arana amin'ny toerana anankiray zavatra nisy tamin'ny Madagasikara zany nisy pastera namoaka ny fampianarana tamin'ny radio tsy haiko tamin'ny Mananjara angamba toerana raha tsy diso ahako dia tsy zakan'le mpitondra fivavahana teo amin'le toerana le izy fivavahana matanjaka zany lasa izy nakany mpitondra fanjakana tonga ny mpitondra fanjakana dia hoe andrava le fampianarana hoe sakanana le fampianarana tsy handeha intsony vokatra n'izay zavatra zay satria miasa izy zany vitany zany zavatra zany ilay kapoka fahaenina zany dia miresaka ny resaka hoe
ady ihany koa ny amin'ny resaka hoe andro izany. Dia misy hery anankiroa zany eo ny herin'ny anankiray izay hoe miaraka amin'ilay bibidia mitandrina ny andro alahady zany ianao hery anankiray zany zay. Eo ny hery anankiray ankilany mitandrina ny sabata ianao herin'Andriamanitra zany miaraka aminao hery anankiray koa zay. Zay mahatonga ilay izy hoe misy hery anankiroa mifandona zany io ilay antsoina hoe grand conflit zany. Grand conflit cosmique io ny fitenenana zany. Misy hery mifanandrina zany io. Misy fiangonana anankiroa zany io. Ndray ny fiangonan'ny bibidia, ndray ny fiangonan'Andriamanitra. Misy fiangonana roa zany io. Io zany tsy fiangonana roa sisa tavelo, tsisy hoe hafa zany. Fivavahana roa sisa mitoetra eo. Ary zavatra izay iainantsika amin'izao fotoana izao zany. Ary ny fiangonana rehetra, presque ny fiangonana rehetra dia manohatra n'io sabatan'Andriamanitra io sy manohatra n'io Jesosy maty amin'ny atsasak'herinandro io avokoa. Fa zao zay ny anton'ity fampianarana ity manao hoe araka ilay tenin'i Kristy fandresantsika teto foana moa izy iny. Ao amin'ny Jaona 10 verenantsika kely, Jaona 10:5-6. Jaona 10:5-6. Dia ahoana ozy izy? Manao hoe manana ondry hafa izay tsy amin'ity valy ity aho, ary ireny koa tsy maintsy hoentiko ka hihain'ny feoko, ary tonga andiany indray izy, sady iray ihany no mpiandry. Andriamanitra mbola manana ondry ivelan'ity valy ity izy izy. Matoso fampianarana izao mbola mandeha, mbola manangona Andriamanitra zany. Ny zavatra misy dia ity Satana, dragona, bibidia, mpaminany sandoka manangona ny azy izy. Amin'ny alalan'ilay fanahy-telo tahaka ny Saona, fanahin'ny demonia makany amin'ny mpanjakany tany, anangona azy ireo amin'ilay adiny andro lehiben'Andriamanitra tsy to. Fa Andriamanitra koa manangona ny azy. Zay izao fampianarana izao. Ko an'izay mitory ity fampianarana ity zany dia miasa ho an'izy, miasa ho an'Andriamanitra manangona. Zany hoe misy fanangonana anankiroa zany io. Andriamanitra manangona ny azy. Za raha mampianatra antsika an'izao tsy hoe za rery no manao an'izao, fa Andriamanitra miasa fomba tsy takatra ny saina, manerana n'izao tontolo izao, maniraka izay mpanompony, mitory izany hafatra izany. Dia Andriamanitra koa zany manangona amin'ny alalan'izao fampianarana izao. Satria misy ady eo. Adin'Andriamanitra sy ilay dragona izany. Dia hoy izy, rehefa tonga ilay antson'Andriamanitra 7:20 dia hoy izy, ny ondriky mihain'ny feoko ary izao mahalala azy ary izy manaraka azy. Zay mandre ny feon'ny tompo zany dia zao manaraka azy. Zay maheno n'izao hafatra zao. Na dia tany amin'ny toeran'ny bibidia ary nisy azy ka an'Andriamanitra izy miala tao izy, na ino ny antson'ny tompo mivoaka tao izy. Na iza toerana misy anazy zany. Ka ninona mety toeram-piangonana nisy azy io? Ninona mety fanompo-tsampy ny toerana nisy azy io? Ninona mety parti politika nisy azy io? Ninona mety, na mety siantifika ihany koa io, na mety filozofin'izao tontolo izao, na mety kristianina ihany koa izy amin'ny fiangonan-dehibe izay misy rehetra io, na katolika, na protestante, na adventiste, na mety secte io, na inona fiangonana misy azy. Rehefa maheno feon'ny tompo io dia ho andihany anankiray izy. Hiala amin'izany toerana rehetrarehetra zany izy dia ho tonga andihany anankiray izy. Ny ondriko izy mihain'ny feoko ka manaraka fantany ny tompony io. Ary ny ondrin'i Kristy malala fa tsy bibidia ny tompony. Satria rehefa malala ny feon'i Kristy izy dia ho hitany amin'ny maha-bibidia azy iny, ary bibidia zany mihinana ny ondry zany bibidia zany. Zay no mikasika an'iny zany. Fa isaorantsika ny tompo mikasika an'izay zavatra zay. Tapitra ny fotoanantsika fa aloha toizantsika indray rariva. Toizantsika indray rariva fa tapitra ny fotoanantsika. Misaotra n'Andriamanitra tsika. Jehovah Andriamanitra ray io. Misaotra tompo. Raha mivita nianatra ny teninao indray izay tamin'ity ianao ity. Tsy amin'ny herina ny tanjaka tompo fa tamin'ny fanahinao rery ihany. Dia iray ny naranao ray karazay ny naranao any. Mana-masina anay iray ny amin'ny teninao, ny teninao ny fahamarinana. Ny anaran'i Kristy nandratana izao vavaka izao ny teto anatrehanao. Alleluia.
amen. Toitahiny tompontsika rehetra baibai indray a dia rahariva indray tsika manohy ary